Akory aby zao salama miaraka aminao avy dia Ramafana ary vidéo fahaenina no arahantsika zany zao ao anatin'ilay Sensei System review zany na le fampidirana mahakasikasika ny Sensei System système d'investissement iarahako aminao zao. Dia manasa anao hanaraka tsara ny vidéo hatramin'ny farany ary mandraisa naoty. Laza tsika Jocelyn Randreny Soliana miaraka aminao ao anatin'ity profil Facebook Jocelyn Randreny Soliana hitanao ety. Dia somary nivaiko ilay sarin'ny fon'ny profilako nataoko an'izay Sensei System zay satria dia focus tanteraka ao anatin'ilay izy zany aho zany amin'izao fotoana izao. Fa mahatratra 8,700 ianareo manaradia ary noko hitombo hatrany hatrany zay ary isaoranareo manaradia hatrany hatrany. Nio dia iresaka antsika fampidirana fohifohy mahakasika ny back office misy anahy ary cliqueo ilay suivi na follow dia maharaka an'ireo post maro samihafa ataoko mirako eto ianao. Azonao atao ihany koa ny mifandray amiko ao anatin'ny page Jocelyn Randreny Soliana hitanao ety ary araho ireo vidéo maro samihafa hitanao atao anatin'ny page ato ny hitanao ny vidéo historique rehetrarehetra amin'ny review isan-karazany ary ity vidéo fahaefatra review ity no azoko lazaina hoe mandrafitra ny système rehetrarehetra ary araho tsara izy io. Ary eo ihany koa ilay vidéo voalohany izay fanazavana mahakasika ny Sensei System zay any ambany any ilay izy azonao arahana tsara zany zay vidéo fanazavana no titrany. Andro faharoa andro voalohany ity ilay vidéo fanazavana dia araho tsara io vidéo io. Sensei System dia système d'investissement any zareo anglisy afa ukrainiana na rosiana ny tompony ary ny manao ny ao ambadika n'ilay système zany dia resaka trade na le ataontsika hoe trade reny olona mamadika ny vola action dia manao la vente any hoe mividy rehefa ambany dia mivarotra rehefa ambony ohatrohatr'izay ilay izy any amin'ny zareo mpahay ny resaka hay vola na ny ataontsika hoe mahay ny resaka kirakira resaka vola manerana zao tontolo zao no mahay an'ilay izy. Dia raha ohatra ka mahaliana anao izay Sensei System zay dia aza adino miaraka amin'ny ity vidéo ity misy roa eny, mety eo ambany ilay izy na eo ambony fa arakaraka ny ahitanao an'ilay vidéo zany. Dia saiko anao anjoy ilay roy mety ho ty roa voalohany ity no hitanao eny amin'ny roy dia cliquenao ilay roy hitanao eto amin'ny description voalohany ety dia misokatra amin'ny blog anankiray na roy fohy kely ohatran'ity no hitanao dia cliquena avy hatrany ilay roy anankiray hitanao ao anatiny ao. Dia misokatra avy hatrany zay amin'ny blog raha ilay roy voalohany teo dia misokatra amin'ilay blog ohatr'izao dia zavatra ataonao araho ilay vidéo 2 minitra sy 20 segondra hitanao eto voalohany ety manazava n'ilay resaka Sensei System amin'ny ankapobeny ary jereo ambany ao misy vidéo faharoa ny ataontsika hoe ny tanjaka ny resaka réinvestissement ao anatin'ilay système ary sy hoe ahoana ny fahazahoanao an'ilay fichier présentation mahakasika ilay système amin'ny ankapobeny misy amin'ny teny anglisy amin'ny teny frantsay azonao téléchargena amin'ny alalan'ireto roa ireto cliquenao fotsiny ireo dia mitondranao makany amin'izay téléchargement zay ihany. Ary eo ihany koa ilay calculateur izay azahoanao an'ilay fichier Excel ahafahanao manao an'ilay simulation na ahafahanao manao vinavina hoe raha manao dépôt d'investissement ohatr'izao aho dia manao ahoana ny fitombony mandritra ny 5 taona ho avy any. Dia raha izany ary tombony eo fanampin'izay na bonus fanampin'izay
Dia ilay fidirinao ny Facebook groupe tsika affiliate marketing Madagasikara zay Facebook voalohany ity ny bonus voalohany ihany koa dia ity zany ilay Facebook zay tenenin'izay ary ahitanao andreo ekipa mavitrika eto Madagasikara amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet saika ato daholo ireo ataontsika hoe matianina amin'ireo tontolon'ny asa amin'ny internet ary azonao atao miditra membre fa misy condition na ataontsika hoe fepetra maro samihafa ao anatin'izay. Fepetra voalohany dia tsy maintsy manao ny PDP-nao ianao, zany hoe ny tena sarinao no ao anatin'ilay PDP fa tsy sarin zazakely na hoe sarisarina biby na sarisarina zavatra na hoe sarisarina olona malaza reny fa tena sarinao no atao eo ary ataovy sary akaikikaiky ilay izy satria ny tontolon'ny asa amin'ny internet dia resaka fifankahafantarana ary ihany koa fifandraisana. Zay zany ny tontolon'ny asa amin'ny internet amin'ny ankapobeny. Raha tsy voa maîtrisenao zay dia aza ataontsika mitetateta aty fa manao zavatra hafa. Dia ny manaraka ao anatin'izay bonus zay ihany dia misy ny bonus Facebook faharoa zay ity zay Facebook faharoa zay tenike team aty iarahantsika amin'ny parrain koa Joe Burton avy any Canada any ilay izy ary anaranao ireo fampianarana maro samihafa mahakasika an'ilay Sensei system dia misy 120 jours araka ny vinany anaovany vidéo zany hoe sanandro mandritra ny 120 jours manao vidéo izy fampianarana mahakasika an'izay Sensei system zay. Dia azonao atao ihany koa ny mifandray aminy raha ohatra ka hoe mahay ny teny vahiny ianao azonao atao mifandray amin'ny direct mahakasika an'izay raha ohatra mana fanontaniana ianao na ohatran'izay ary efa mahatratra 700 zao ny olona miara-miasa ao anazy. Iaho fa natafiditra eo amin'ny 770 eo ao anatin'ity 70 mizary ity zany. Dia satria izy ity zany structure zany dia resaka hoe fifanampiana entre équipe ary raha mahaliana anao zay dia manao inscription ahoana ny atao rehefa manao inscription ianao? Ny atao dia ireto aloha mbola misy information azonao vakivakina mahakasika an'ireo tompon'ny système sy le mahakasika ilay système amin'ny ankapobeny. Dia raha ilay vidéo 4 iny fa efa nazavaiko amin'ny antsipiriny ao reto zavatra reto dia azonao atao ny manao inscription amin'ny canal YouTube koa ka ahafahanao manaraka an'ireo vidéo maro samihafa mahakasika an'izay Sensei system zay hitanao maro be ilay vidéo mahakasika an'izay Sensei system zay atao anatin'ny canal YouTube koa. Dia manaova zany hoe midira amin'ny canal koa ary cliqueo ilay cloche la cloche kely iny dia misy an'ilay satrony kely anankiroa mba ahafahanao manaraka an'ireo notification isaka misy vidéo vaovao ataoko ohatran'izao zany. Azonao atao ihany koa ny mifandray amiko amin'ny page Facebook ohatran'ny ety cliquenao dia tonga amin'ny profilako ianao ohatran'le teo misy an'ilay sariko ety. Dia mifandraisa amiko raha ohatra ka tsy hitanao hoe le bouton message eto dia midira amin'ny page Jocelyn Radera Sonena ihany koa page le izy Jocelyn Radera Sonena ihany koa afaka andivasanao message any satria lié io compte anankiroa io na ny page na ny profil dia matetika any amin'ny page no ahafahanao mandefa message aty. Ny anton'izay dia ialako amin'ireo le tag na le ataontsika identification an'ilay olona manao an'ireny identification spam amin'ny profil reny. Eto zany dia tsy maintsy iaho irery ihany no afaka manao post amin'ny murako fa tsy ety koa satria ny antony anaovako an'ilay post eto amin'ny murako dia anatin'ilay promotion ny Sensei system zay fa tsy tiako hoe midina be any ambany any noho n'le tag ataon'le olona satria ireo namako dia efa manakaiky ny 5000 membre tsy mahazo mihoatra ny 5000 membre ny
Tsika rehetra manana compte eo amin'ny Facebook ary sady mamafa ihany no mampiditra atao anatin'ity zany. Zany hoe mijery an'ireo olona tena hiara-iasa akaiky amiko zany. Dia raha vonona ianao dia mifandraisa amiko fa hoezahako ny norolalana anao raha ohatra ka ilaina moa zany ny manao étape par étape dia afaka mifandraitsika. Dia manao compte Zoom ianao manamboara compte Zoom dia afaka guideko ianao amin'ny fotoana alina ohatr'izao. Dia satria amin'iny mangingina tsara, afaka focus tsara ianao hoe zao ka hatramin'izao ny étape arahana hatran'izany. Guideko ianao amin'ny alalan'ny partage écran zany ny ataontsika, zany hoe tonga dia ny zavatra eo misy-passé eo amin'ny écran-nao partagenao amiko dia aho fotsiny manoro ianao hoe ty indray cliquena, ohatr'izay hatrany zany no ataontsika amin'izay fotoana izay. Ary lasa tsika ahoana ny fandehan'ny résultat faraparany ny mahakasika an'izay compte CC System zay amin'ity vidéo fahaenina ty. Tsika manao login avy hatrany satria machine privé ny anahy dia efa enregistré ao ny compte dia manao login avy hatrany ianao. Dia ampidirina ny pseudo sy ny mot de passe remember me, zany hoe tadio aho, ary cliquena avy hatrany ilay hoe enter account. Ho vita zay dia tonga ato amin'ny compte ianao ary hitanao $50 ihany nanaovako ny dépôt, zany hoe ny dépôt minimum dia $100 fa nanomboako anazy dia $50. Hitantsika ety zany dia efa nahazo $6.30 aho tao anatin'izay 3 herinandro zay zany ao anatin'ilay système. Ny antony izy ity zany dia sady système faran'izay ataoko hoe azo antoka satria tsy ponzy zany izy ity ny firafitrany tsy ny vola miditra ao no anaovana paiement an'ireo membre fa ny vola miditra ao dia mijanona ho capital n'ilay trade ataon'zareo ahafahany anaovana ny paiement dia ny vola azo avy amin'ilay trade ataon'ireo professionnel amin'ny resaka trade zay zay miara-miasa amin'ny CSR système zany. Dia efa hatrany amin'ny taona 24 no efa nanao an'izay ankirevana ny CSR système zay zany, fa tany Russie tany moa zany tena nampalaza an'ilay système hatramin'izao tsika mitety zao. Efa hatramin'ny taona 24 no nisian'izay CSR système zay zany hoe nisokatra ho an'ny daholobe na ilay ataontsika hoe dépôt public. Dia raha ny hitantsika eto zao dia tamin'ny février 2018 no nisokafana zany. Dia hitantsika eo ny historique rehetrarehetra hatramin'izao tsika miteny zao tamin'ny tonga tamin'ny volana novambra lasa teo zany. Dia izy ity dia tena hoe résultat réel no azo eo ary tsy reny ataontsika hoe le ohatran'ny hype, reny azahoana ilay pourcentage ambony be indrindra fa ao anatin'ny 2 andro na herinandro dia baibai le système, zany hoe le antsoina hoe hype. Ny CSR système zany dia tsy hype fa tena réel business zany, ary ny dépôt-nao dia tsy expiré ato fa anjaranao fotsiny zany no manana tanjona anankiray hoe ataoko firy ary ny dépôt-ko mba azahoako an'izao isam-bolana satria gain ato dia isam-bolana. Dia hitantsika ireo pourcentage azonao isam-bolana fa en moyenne dia eo amin'ny 15,50 eo ny moyenne ny gain azo avy amin'ny CSR système. Dia hitantsika eo misy taona izy 32% ambony be misy taona midina 10 misy taona midina 8 tany amin'ny janvier 2019 tsika fa 14 ilay izy 14,86. Dia ny farany teo raha mijeritsika ireo résultat
masilo ohatr'izao zany dia manao rapport zareo isambolana novembre farany teo 13,55% zany ny gain azo avy amin'ny système. Izay resaka trade zay dia azonao arahana amin'ity graphe ety en temps réel io zany cliqueo ilay trading history eto dia misokatra amin'ny page PDF anankiray mitantara an'ireo trade par jour vitan'ireo nandritra ny 2018 nakaty ary efa mahatratra ny amin'ny 250 page mahery ihany ilay résultat. Hitanao tsara le hoe misy taona midina, misy taona miakatra, tena izy zany business réel ary hitanao tsara le hoe misy taona zareo very vola, misy taona zareo gagnant, fa amin'ny total beny dia gagnant foana ny CSR système. Dia ny manaraka raha anao torintsika hoe manao ahoana ny ekipa miara-miasa amiko amin'izao zany dia mahatratra 900 eo anareo manao inscription ao anatin'ity système ty ary inoko hatrany hatrany fa hitombo ianareo ary ao anatin'izay hisy ho tapa-kevitra amin'izay hanao an'ilay investissement atao anatin'izany. Izy ty dia tsy mitovy amin'ireo business izay ataoko hoe le vola malaky ozy izy ty vola somary miadana fa tena azo antoka. Zay zany mampiavaka anazy. Ka rehefa tena samy anao ihany mba tsy ho very vola ianao fa mitady zavatra tena assuré dia midira CSR système. Dia ao anatin'izay misy aminareo 900 io efa nisy niteny hoe tianao investissement fa mbola tsy azo tsara le teny anglisy sy ny namany izaho araha foana le vidéoko amin'ny teny gasy fa zay mamparain anareo anahy dia tsy maintsy manana diry zany mampianatra anareo. Dia misy an'ity groupe CSR système groupe Madagascar ty mbola vaky ty fond ety dia asiko ny sainam-pirenena sady asiko soratra eto hoe Madagascar dia ho ampidiriko ato koa ny paraintsika dia na ny paraiko zany dia ho anareo rehetrarehetra zay 500 ity zany sy ny manaraka ho any zay mbola hiditra dia asaiko mba anao ny pseudonareo sorato eto fotsiny pseudonareo dia mba ahafahako manao suivi antsika zany sady mandefa message personnel anareo tsirairay avy dia sorato eto ambanin'ity efa nomeko le na le targetra na le ataontsika hoe torolalana dia sorato eo ambanin'ity soratra ety ilay pseudonareo dia ahafahako manoro lalana anareo hoe ty ny atao voalohany, ty ny atao faharoa, ty ny atao fahatelo raha ohatra ka tena mahaliana anao zay CSR système zay. Misy membre vitsivitsy niditra ato fa mbola tsy nanoratra etinareo dia tsara manoratra etinareo dia hisy vidéo amin'ny io groupe io zany vidéo amin'ny teny gasy ohatran'ny reto ny titrany fanokafana ny compte SSG fanokafana ny wallet S-wallet ny anarany ny CSR système ihany io dia vidéo fahatelo isin'ny fampidirana vola ao anatin'ilay S-wallet vidéo fohy kely daholo ireo ary ny vidéo fahaefatra dia fanaovana ny investissement, ny vidéo fahadimy dia ireo fanaovana tour amin'ny back office rehetrarehetra zany hoe manoro anao ireo onglet isan-karazany ao anatin'ny back office ary vidéo fahaenina dia ilay fanaovana ny réinvestissement dia mety ho vidéo fahafito ilay fanaovana retrait rehefa tonga amin'izay fotoana izay ianao. Fa hatreto aloha zany ny tanjona koa en tant que parrain zany dia manana plan iaho hoe ao anatin'ny herintaona iaho zany hoe jusqu'amin'ny 2021 arakaraka fitombon'ny compte ihany moa zany fa arakaraka ny an'ny parrain-ko ihany koa
no afahako manao an'izay vidéo fafito zay hoe manao retrait de hitanareo fa amin'izay fotoana izay ho lasa populaire be le système ary ho fantatro fa maro be ianareo hanao inscription vatany vao misy retrait ataoko eo fa miandry an'le compteko lehibehibe aho de manao retrait isam-bolana farafahakeliny ohatra hoe ataontsika $100 isam-bolana na mihoatran'izay zay mafandrina ho hitantsika eo ilay tohiny isan'ireo vidéo toro lalanareo ao ary tsy asiako roy ilay izy zany hoe tsy asiako lien makany amin'ilay rohiko zany fa vidéo fotsiny hitanao ao dia afaka ataonareo zany hididivanareo an'ireo olona manao inscription eo ambaninareo fa no marihana kely ity vidéo ty zany na le vidéo rehetra zay ataoko ao anatin'ilay Facebook group ato dia natoa fotsiny ho toro lalana an'ireo olona rehetrarehetra membre ny CSS système ekipa Madagasikara ary mifanoro lalana zany tsika amin'izay fotoana izay mba ahafahanareo manao promotion ny comptenareo misy tombony be dia be ny antony itenenako an'izay satria raha mijery ao anatin'ilay système dia misy bonus omeny zareo arakaraka ny montant azon'ny ekipa tsirairay avy atsika raha ohatra hoe mahazo manana ekipa atsika hoe mahatonga $25,000 ny total ny dépôt ataon'ny rehetrarehetra ao amin'ny aton'ny ekipanao dia mahazo $1,000 bonus ianao avy any amin'ilay système zany hoe tonga dia miditra ao anatin'ny back office-nao io ary azonao atao retrait eo no eo satria fa manana ny wallet manokana izy dia vita eo no eo le izy tsy miandry an'ilay blockchain na ilay ataontsika hoe miandry an'ilay elabe ry vao azo ilay vola fa eo no eo virement eo no eo zany no ataonao dia tonga ao anatin'ny wallet-nao le izy ary isokatra ilay carte débit an'ilay CSS système any Russie moa zany fa misokatra fa atsika international zany tsy maintsy afarana le izy dia rehefa ngezangeza ny comptenao dia afaka manafatra ianao satria tsy maintsy misy vidiny zay dia afaka tonga dia manao retrait ianao satria manana an'le antsoina hoe S-wallet izy antony hitanao an'izay dia hitanao ao ary ianao no migerer ny comptenao ao anatin'izay dia raha tafakatra $50,000 ny dépôt an'ireo ekipa miara-miasa aminao miaraka amin'ny ianao zany zay dia mahazo $2,000 ianao hitanao hatrany hatrany ny fiakaran'le bonus arak'izay dia ny fanamby nomen'ny parrain-ko ao anatin'ireo olona manao promotion an'ity CSS système ty dia ho zarainy amin'ireo ekipa ilay bonus ny anazy ary izay ao anatin'ilay tanjona fanaovako an'ity vidéo ty mba azahoako apahany amin'io bonus ho zarainy io dia naizana zany ianao dia manana choix na ianao hanao promotion na hijanona amin'izao minimum dépôt fotsiny $105 zany satria misy frais 5% ilay fanaovana an'ilay investissement zany ao anatin'ilay système dia azadino zany zay remarque ngeza be zay hoe misy frais 5% amin'ny fanaovana dépôt an'ilay volanao hiasa atao anatin'ny CSS système raha ohatra ka mahitanao hoe site d'investissement hoe bonus ny frais ohatran'izany tsy hoe ilay izy dia maty any zay fa ity misy frais ny antony satria zareo magnarama olona manao an'ilay trade dia tsy maintsy miala ao anatin'ilay vola anaovana ny investissement iny satria tsy ity zany tsy atahorana hoe hisy pirate ilay système satria ity back office fotsiny le volanao zany miasa any amin'ny resaka trade zany toerana mitokana hafa ny iasan'ny volanao fa ato back office fotsiny zay mahasamihafa anazy ary tsy atahorana mihitsy hoe hisy pirate ilay izy satria toerana roa samihafa ary tsy fantatry n'ilay olona izay pirate misy an'ilay volanao dia
Ao anatin'izay nisy mise à jour maromaro le système teo le resaka token SNT izay natokana ho an'ireo membre ary ny tanjon'izy ireo tamin'io moa dia mba ahafahana mampiditra an'ireo membre amerikana. Dia ho hitantsika eo fa zareo amerikana aloha hatreto zany mbola tsy mahazo miditra fa ho hitantsika eo moa fa raha vao miditra eo fotsiny ny zareo amerikana dia lasa populaire be amin'izay ity satria any no tena misy ny olona mpanao investissement. Dia raha manao torintsika amin'ny back office jerenao atao anatin'ity le dashboard no alea ny investissement ny finance ireo dia vitanao vidéo review 4 teo fomba fanaovana inscription sy ny namany carrière le vao nijerentsika teo ty leader ty ao ny hitanao an'ireo filaharan'ireo membre ao anatin'ilay ty zany resaka leadership le hitanao ireo olona iza ny fany amin'ny level fahasivy na level ambon'izay ihany dia sy ny level aty aorindrina zany dia hitanao ao daholo ireo membre rehetra ao anatin'ilay izy ity ny contact raha ohatra ka ifandray amin'ny support ny sincere système ianao. Dia ato anatin'ny promotion matériel aty misy an'ireo outils fanaovana marketing na any amin'ny Facebook zay na any amin'ny YouTube raha ohatra ka mahaliana anao. Dia ato ny vaovao hitanao an'ireo webinar sy le hoe hetsika manaraka any hitanao atsy an'izay ary ity ilay report ity rapport mahakasika an'ilay report moa zany le mahakasika an'ilay rapport ny trade hatramin'ny 2018 ka hatramin'izao atsany ty support mitovy amin'ity ihany ary ny auto programme. Fa raha ohatra ka tena ho resahantsika zay mahakasika ny réinvestissement zay dia raha ohatra ka manao investissement raha mandeha eto amin'ny calculateur ka tonga eto ianao dia afaka manao simulation ianao zany fa minimum dépose $100 zany hoe $105 izy satria misy an'ilay frais 105% zay mahatonga anahy miteny foana hoe $105 fa réel tena réel dia $100 ny dépôt minimum. Fa resaky mialoha zany zay resaka frais zay satria mba tsy hirohoroha saina anao hoe kay mbola misy vola amboniny indray dia zay ny antony nitenenako hoe $105 le izy. Dia raha manao tombatombany ianao raha miditra amin'ny $100 fotsiny ka ataonao compte adino any le izy na tsy hanao promotion ary ianao hoe ity mba apetrako ato fotsiny ho ambavako amin'ny taona ohatr'izao dia ireto ny résultat lasa $20,000 afaka 5 taona. $100 apetrakanao fotsiny dia lasa $20,000 afaka 5 taona. Lasa $5,700 izy afaka 4 taona. Raha olona fa lehibehibe ianao dia tsisy diany zany ataontsika hoe 3 ka hatramin'ny 4 taona zany satria raha oharina amin'ny taona fa niainanao zay dia hitanao tsara hoe ina moa zany zavatra tena nivaingana nandritra ny fotoana niainako ohatran'izao na ohatran'izao. Afaka manao jeritodika kely ianao amin'ny fiainanao fa raha ohatra hoe eo manodididina 2 millions mahery eo io dia ataonao vola fiandry any ho any hanomananao ohatra ny fahateranao na hoe hanomananao ny hoavy ny zanakao na hanomananao ny fiainanao manaraka any ohatrohatran'izay zany. Dia hitanao eto ny fivoarana isam-bolana ao ambany ao tableau fampidinana ny etsy ambony etsy. Dia raha mijery satria mbola tafiditra ao anatin'ilay 7% zany iny satria 50-50 ilay izy raha ohatra ka mandeha antsika ato amin'ny investissement. Dia zareo ato ilay misy antsika zany zao amin'ity forex market zareo ihany koa mampiasa an'ilay resaka fanidinana ny vola amin'ny alalan'ny fanafody na le produit pharmaceutique ireny vita avy amin'ny resaka rongony. Araka ny hitantsika eto raha ohatra ka $100 zany hoe lasaka ny $500 ny dépôt anao
dia 50-50 ilay izany hoe 50% ny système 50% ny gain ho anao. Dia arakaraka ny angezan'ny montant na ilay capital ampiasainao ato anatiny zany no manova an'izay resaka gain. Raha ohatra mahazo commission ianao dia anaovanao reinvestissement dia arakarak'izay ny hifindranao eto na ilay gain azonao no hifindranao makany zany. Dia raha tsara ireo fivoaran'ireo fa nazavaiko any amin'ny vidéo review 4 any izay mahakasika ilay reto izay. Dia ny anahy zany zao raha 27 jours niasana zany ny $50 zany zao manodididina eo amin'ny $7 eo zany sûr iaho no satria raha mandeha antsika amin'ny calculateur dia tsy mandainga mihitsy satria raha ataontsika hoe 15% tokony ho $15 zany no azoko raha ohatra hoe manodididina ny ray volana, fa noho ilay hoe 50% zany hoe 50% no azoko dia 7% 5 eo zany no tokony ho azoko, dika izay $7 zany tokony ho azoko ao anatin'ilay $100 nataoko diako. Ohatrohatr'izay ilay izy. Raha ohatra ka mihoatra ny $500 zany ny capitalako ao dia miova ilay partage de gain lasa 60% ny anahy ary ny an'ny système 40%. Dia arakarak'izay hatrany dia miova ihany koa ilay pourcentage azoko zany amin'izay fotoana izay. Zay no amaranako ny vidéo ho any anio vidéo fahaenina amin'ny review fa asaiko anao hanao inscription ary fandraisa amiko raha ohatra ka hoe mahaliana anao izay système izay efa ho guideko ianao. Raha ohatra ka manao promotion direct ny lianao ianao dia ity ilay lianao. Dia matetika izy ity raha ohatra tianao ataonao an'ilay promotion dia tonga dia mivadika ho lasa site ohatr'izao ilay izy, fa misy lien spécial ahafahanao tonga dia mivatana makany amin'ny page d'inscription iny. Dia mifandraisa amiko fa alevako aminao ilay izy hoe inona ny atao dia ampidirinao fotsiny ireo chiffre identification anao eto aoriana ety. Miova kely zany ny lien ety raha ohatra tianao tonga dia hiditra amin'ny page d'inscription ilay izy. Dia zay no amaranako ny vidéo ho any anio. Mandram-piaona amin'ny vidéo manaraka indray. Veloma tompoko.